Jesosy Kristy Tompo, misaotranao aho raha mbola afaka izara amin'ny olona tsiraray avy izay teny tianao ampitaina amin'izy ireo. Misaotranao fanamasinao satria ianao no mamangy, mananatra, mampitandrina anay tsiraray avy. Ka mangataka anao aho fanamasinao, hikasika ny olona tsiraray avy izay are izao video izao, oka ianao no anokatra ny saina mampanahanizy ireo, mba andray tokoa izay afatra tianao ampitaina Jesosy, satria efa kaiky ny fiavinao eny amin'ny rahoan'ny lanitra, hampiakatra ny fiangonanao. Voninahitra aneo anao rery any, Jesosy Tompo. Alleluia. Amen. Fiadanan'ny Tompo no tononoko aminao. Ry havana, misaotra an'Andriamanitra aho satria mbola afaka izara aminao ny nofy sy ny fahitana izay nasehoan'ny Tompo tamiko. Ny teny tamiko ny fanamasina roa herinandro lasa teo eo hoe mila zarainao amin'ny video ny nofy sy ny fahitana izay asehoko anao, satria efa tena kaiky Jesosy Tompo ho avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra Antsika. Ka izany ry havana no nampahery ahy anao izao video izao. Efa maro ihany ireo nofy, fahitana sy faminaniana nomeny Tompo ahy, fa izay sitrapony Tompo izay teneny fanamasina no zaraiko aminao eto, satria tonga dia mikasika antsika tsiraray avy izany ka ho anao izay miaino eto dia misy tiany Tompo ho lazaina aminao izany. Aza manamafy ny fonao fa tena efa kaiky Jesosy ho avy hampiakatra antsika fiangonany. Ry havana, tamin'ny Talata 9 volana Aprily ity, izany hoe voatsela zany dia nampanofy ahy ny Tompo, ary ny zavatra hitako tamin'ny nofiko dia nahita aho statue an'i Maria zany. Le statue zany ohatra ny hitanao amin'ny sary izay napetrako ato amin'ny video io. Le statue zany ohatra ny hoe makasisiny amin'ny ilan'izay. De misy statue koa hoe Jesosy kakazo le izy zany le statue ohatra ny hitanao amin'ny sary io koa. De le izy zany misy olona maro manatona amin'ireo statue ireo, zany hoe fiangonana zany toerana io. De le olona zany manatona hivavaka amin'ireo statue ireo. Zay zany zavatra misy. De noho ny avy eo tanaty nofy hitako zany mahita avy aty aoriana zany an'ireo olona ireo manatona an'ireo statue ireo eo alohan'le statue, makery amin'le statue misy an'i Maria. De ny sasany hitako akaikiny le statue hoe sarin'i Jesosy zany. De ny zavatra tena nahataitra dia hitako amin'le statue an'le ataondry zareo hoe Jesosy io ny amin'le tanany anankiroa misy rà mivoaka zany, tena mitsororoka ohatra ny rano mihitsy zany ny fivoahan'le rà, tena hoe rà zao mihitsy zany no mivoaka amin'le tanana anankiroa le ambony hazo fijaliana zany. De gaga zany nahitan'io tanatin'ny nofy. De hoy ny fanamasina miteny amiko ao anatin'ny nofy hoe ny olona mivavaka amin'ireo de ohatra ny mbola mametraka indray an Jesosy fandroany eo ambony hazo fijaliana mamono an Jesosy, satria Fanompoan-Tsampy mihitsy zany izay zavatra izay. Zany hoe ny rahan'i Jesosy latsaka teo ambony hazo fijaliana toy ny tsy rarahian'ireny olona ireny.
fa vomi zany manombo an' Jesosy eo ambony hazo fijaliana. Ilay raha nylatsaka zany tena tsy ny raisiny reny olona ireny mihitsy. Ary noho ny maraina ny andro de tonga ny atoandro de nitariny fanahy masina ako hijery ny vaovao any Madagasikara. Nefa ny ako tsy indraindray izay vao miaino ny vaovao na mijery ny vaovao any Madagasikara ato amin'ny YouTube zany. De teo zany no nijery vaovao anankiray de nandeha le vaovao de tonga teo ampovoanimbony teo taitra be mihitsy ahako satria nahita ilay tanatin'ny nofiko iny alina iny le vao teo iny zany le nofisiko ny zavatra niseho tamin'ilay vaovao tariny fanahy masina tamiko tahaka n'ilay sary ny teneniko anao teo tamin'ny fiangonana anankiray ao Madagasikara. Afaka mijery an'io vaovao io ianao. Raha ohatra jerenao io de tahaka an'izay mihitsy ny nofy naseho an'ny Tompo dia taitra be ahako satria tonga de niteny amiko fanahy masina amin'ny fotoana hijerevako an'ilay vaovao hoe io no nasehoko anao, fiangonana ao Madagasikara. Mbola betsaka ny manompo sampy, betsaka ny manatona an'ireny statut ireny. Andro fankalazana io ny amin'ny hoe Pasika zany de niseho tao zany ny journalista reny nandeha naka sary ny filme tany amin'ny fiangonana izay mbola anatin'ny Fanompoan-Tsampy zany satria mazava tsara ny naseho an'ny Tompo mazava tsara ny teny fanahy masina. De tena mitovy mihitsy amin'ilay forman'ilay statut tamin'ny nofy naseho an'ny Tompo ny zavatra naseho an'ny Tompo tamin'ny vaovao tany Madagasikara. Ry havana, tena fotoana efa farany izao. Izay ny mahatonga ny Tompo mananatra antsika foana. Raha mbola misy ny fotoana de mila antsika mibebaka. Izay zavatra niseho izay vo 2 herinandro lasa izay. Manaraka an'izay ry havana de mbola nampiseho ahy koa ny Tompo tanatin'ny Fahitana vision zany tamin'ny alatsinainy teo, latsinainy 12 ny volana avril. Ny zavatra niseho raha ny foa ny maraina zany hoe mbola teo Mpanompovavin'i zany de fa ny masoko zany mikipy de ny zavatra niseho hitako zany ao anatin'ny vision anatin'ny fahitana vehivavy katolika satria tsy maintsy tenena satria izay mihitsy no naseho an'ny fanahy masina. Dia io vehivavy io zany hitanareo manao an'le ohatran'ny voaly katolika reny izy zany de mijoro Vavolombelona izy zany anatina écran hita mihitsy zany izy le miteny zany de misy soratra zany eo akaikin'le vehivavy zany de miteny zany izy io, miteny zany io vehivavy io de ny paoziny zany manao an'le voaly katolika reny zany. De le sara zany mbola hoe tena hoe tsara zany ny fahitana anazy na ny fitafiny sotry zany de tampotampoka teo zany izy le miteny io de tonga de lasa niova le sary lasa tonga de lasa ohatrany hoe fotsifotsy ohatrany hoe ohatrany lasa vongatsira. Hitanareo le ohatrana statut le vongatsira reny de tsy miteny intsony zany le vehivavy zany amin'le sary fa ny paoziny zany lasa tena vongatsira de tsy miteny zany fa sady tsy mihetsika zany. De niteny tamin'ny Tompo hoe inona Tompo no tianao ambara ny amin'izao fahitana izao. De hoy ny Tompo, tsy ny fanahy masina konao anatin'ireny olona ireny fa jereo tsara ozy izy Jesosy. Ny fanahy zazavavindrano ozy izy ny ao anatin'ireny. Satria zany reny olona ireny manao an'ilay hoe
rano voasina, reny rano ampiasain'izy ireny rano ny maloto ny zazavavin-drano any anatin'ny ranomasina be any. Ireny rano reny no anamasinan'izy ireny ny tenany sy anamasinan'izy ireny ny olona izay tonga mivavaka aminy. Le hoe rano voasina, ry havana malala, tena malahelo mafy mihitsy Jesosy Tompo, malahelo mafy mihitsy ny fanahy masina. Ry havana, tena mila ianao mibebaka raha mbola ao anatin'izany finoana izany. Ny fanahy masina ny teny tamiko hoe manontania ianao an Jesosy Kristy Tompo raha tsy mino ianao, mandole ianao ao amin'ny efitranonao dia antsofi Jesosy Kristy Tompo fa hiteny aminao izy, fa lalana diso ny andehananao. Ny tenin'ny Tompo hoe vakio ny baiboly ao amin'ny Eksodosy 20 ny 2:2, manomboka eo vakio, satria Fanompoan-Tsampy ny zavatra iainanao raha mbola ao amin'ny finoana katolika ianao. Tsy maintsy tenenina ny zavatra marina satria tianao Jesosy, aza manamary tena intsony ianao, fa tena Fanompoan-Tsampy ratsy be no hitoeranao. Tianao ny Tompo, tiany ianao ho tafiditra any an-danitra, tia no vonjena ny fanahinao mba hidiranao any an-danitra, ka dia mbola misy ny fotoana dia mibebay ianao. Manontaniana ho an'ny Tompo fa hamaly anao izy. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery any. Mangataka anao aho izara amin'izay olona rehetra fantatrao fa tena efa akaiky Jesosy Tompo. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery any. Hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen.